nahazo fanomezana avy amin'ireo malala tanana ihany koa ireo ankizy beazina ety amin'ny akany fitahiana akoron-drano tamin'ity androany ity. Ankizy miisa 5telopolo no nahazo fanomezana avy amin'ireo fikambanana izay manampy tsy tapaka ny akany fitahiana izay mitaiza ireo ankizy sahirana etsy akoron-drano. Kilalao sy sakafo toy ny vatomamy sy ny ranom-boankazo ary koa ny mofomamy araka izany no nomena ireo ankizy ireo. Nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo entina ampifaliana ireo ankizy ireo mandritra izao akatoky ny fety izao. Ankoatr'ireo dia nisy ihany koa ny fampirantiana ireo asa tanana izay vitan'ireo ankizy. Ary izy io dia natao an'ny akany fitahiana rehetra manerana Madagasikara. Ny akany fitahiana eto Madagasikara moa dia misa 5telopolo ary manan-ankizy manodidina ny eo amin'ny 6 eo izy manerana Madagasikara. Tamin'ity taona ity dia niezaka naneo mihitsy ireo karazana asa tanana vitan'ny ankizy ny akany fitahiana ary izy reto moa dia niezana naranty androany. Androany dia naranty naseho an'ireo vahiny mitsidika ny zava-bita nandritra izay 7 taona niorena ny akany fitahiana izay. Misy karazana asa tanana maro samihafa, ao ny vita amin'ny papier de moro, ao ny petakofehy, ao ny broderia, ao ireo karazana asa tanana maro izay entina naranty hoe reto ny vitan'ny ankizy nandritra ny totom-pianarana izay natao 3 volana voalohany ity. Fanabeazana, fanampiana ara-tsakafo ary koa ara-pitaovana toy ny fitafiana moa no isan'ny nomen'ny akany fitahiana ireo ankizy izay beazina eny amin'izy ireo eny akoron-drano. Ny olana amin'izao ireo tompon'andraikitra dia mihena ireo fikambanana malala tanana izay manampy ny akany. Na izany aza nefa dia miezaka hatrany ny akany fitahiana amin'ny fifandraisana amin'ireo fikambanana izay afaka manome izay tsy rambon'ny tanana ho an'ireo ankizy sahirana.